ndao am'izay tsika hijery ndray tantarany fifadikanina ao anaty baiboly. Zay ny atao hoe mianatra mamaky baiboly. Zay ny atao hoe mijery principe biblique. Tsy verset anankiray hitanao mahafinaritra anao dia iny ny anorenanao fampianarana, fa mila jerenao ny ambaran'ny soratra masina iray manontolo hoe inona ny tena resahan'ny baiboly a, dia izay no afahanao mijery ny momba anazy. Dia ny zavatra hita voalohany aloha zany a, vao manomboka tsika Genesis, Exodus, Leviticus, Numero, Deutéronomie, dia tsy misy lalàna mampifadianina. Tsy hita ao anatin'ireo zany ny hoe mifadianina, tsisy lalàna mampifadianina. Tsy ao anaty lalàna zany ny hoe tokony hifadianina ny jiosy tamin'izany, zanak'Israely moa plutôt, fa mbola tsy jiosy izy tamin'izany. Ndre mandeha any misy recommandation, dia rehefa amin'ny andro fanavotana na antsoina hoe Yom Kippur. Ny andro fanavotana Yom Kippur dia le fotoana ray ndre mandeha isa-taona izay idiran'ny mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra, anaovana fanatitra eo amin'le fiaran'ny fanekena zany, andrarahana an'le ran'ny zanak'omby eo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana eo amin'ny fiaran'ny fanekena ao amin'ny efitra masina indrindra. Ndre mandeha isa-taona ihany. Dia amin'izay fotoan'izay a no tenenin'Andriamanitra ohatr'izao izy amin'ny baibolinareo. Leviticus 20:7-20 hoe ary zao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana 17. Io zany le andro fanaovana andro fanavotana, andro 10 amin'ny volana 17 isa-taona. Dia aoka ampahorin'ny tenanareo ianareo ka tsy hanao raharaha akory na tompon-tany na vahiny eo aminareo. Io ihany le teny milaza le izy, ary nilazainy eo raha tsisy hoe fifadikanina, fa ozy izy hoe ampahorin'ny tenanareo. Ny fandehany dia zao andro fibebahana ho an'ny zanak'Israely rehetra io a. Amin'io ny andefasana an'le boky émissaire any amin'ny Azazela, maka osy anankiroa zany a. Dia ny anankiray ametrahana tanana dia vonoina, ny anankiray ametrahana tanana zany hoe afindrany zany ny fahotany zanak'Israely, dia alefa lavitra any atany efitra any. Zay moa hoe boky émissaire azy, alefa any a le izy. Dia avy eo ny mpisorona be a manao fanatitra ho an'ny tenany aloha. Dia avy eo amin'izay izy a, zay vao manao fanatitra ho an'ny vahoaka miditra ao amin'ny efitra masina indrindra, dia mandeha isa-taona. Dia ny olona rehetra zany asaina manatrika an'io. Dia satria manatrika an'io ny olona rehetra, maraina mandra-parivo ny andro no mitrango zay rehetrarehetra zay a, dia sady mibebaka, sady fotoana fibebahana io no tsisy mahazo miala eo a, dia tsisy mahandro sakafo a, tsisy mihinan-kanina. Dia zay le hoe mampahorin'ny tena, satria mibebaka manota dia mampahorin'ny tena. Tsy manao raharaha, tsy mahandro sakafo a, fa eo daholo ny rehetrarehetra. Amin'ny baiboly protestanta fanitsiana fahenina, zay baiboly fampiasaiko izy, dia zao ny ilazany azy hoe ary zao ny lalàna maharitra ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana 17, dia aoka hifadianina ianareo. Fa ny teny tenenany azy eo dia tsy fifadikanina akory, fa hoe ampahorin'ny tena anareo ianareo. Fa ahafahantsika mahazo anazy ny dikany hoe inona le mampahorin'ny tena, dia tsy misakafo zany mandritra ny ray andro. Zay ihany ny resaka fifadikanina ao anaty lalàna. Tsy ao anaty lalàna ny fifadikanina, fa zay ihany. Dia matoa dikan'ny baiboly protestanta izy hoe fanitsiana, tsy hoe ahitsy le baiboly fa diso, fa misy ifandraisany ihany io mba ahafahantsika mahazo hoe dikan'le mampahorin'ny tena dia mifadianina. Zany hoe tiany tokony ho izy raha fifadikanina dia tia hoe tsom. Zay ny dikan'ity teny hebreo hoe tsom. Fa tsy io tsom io ny eo, ande tsy tena fifadikanina ny eo, fa fampahorinan'ny tena na hoe fanetretena, satria mibebaka dia anà. Io anà io no eo amin'ity Leviticus 20:7-20 ity. Zay ihany zany ny hita ao anatin'ny boky 5, bokyny lalàna, bokyny Mosesy. Io ihany ny resaka hoe mety hoe fifadikanina fa ankoatran'izay tsisy mihitsy ao. Ny ahitana ny dia ny Ezra 9:20 zao dia mampiseho an'izy anankiroa, mampiaraka an'izy anankiroa ny fifadikanina sy ny fampahoriana tena hoe dia ny antso andro fifadikanina tsom.
teo amorony ony ava mba ampahorinay tena io le ana ampahorina tena ao anatrehan'Andriamanitra ay ka angataka azy alavirary ny dianay sy ny any vady aman-janakay ary ny biby siompinay rehetra. Zay zany a ny resaka fampahorin-tena sy fifadikanana mitovy zany mitovitovy ry zareo reo anankiroa reo. Ny ahitana ny fifadikanana voalohany ao anaty Baiboly dia mpitsara toko 2:20 tany zany zay vao fahadianana ny zanak'Israely. Mpitsara toko 2:20 hoe dia niakatra ny zanak'Israely rehetra sy ny olona rehetra ka nakany Betela dia nitomany sy nipetraka teo anatrehan'ny Tompo ary ny fahadianana tamin'izany andro zany mandra-paharivan'ny andro ary nanolotra fanatitra dorana manontolo sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'ny Tompo. Teo zany no zay vao ny fahadianana ny zanak'Israely tamin'io niady isa misy ny zanak'Israely niady tamin'ny Benjamina. Zay ny zavatra nitranga tamin'io fotoana io dia ny fahadianana teo anatrehan'ny Tompo izy mandra-paharivan'ny andro nitomany satria resy. Eto zany fivadikanana hobonana, ny fivadikanana voalohany tsy ataony tsirairay fa tonga dia le firenena ray manontolo mihitsy ny fahadianany jeune communautaire filaza azy. Ny le fifadikana eto dia zao hoe fanehoana le fihetsem-po anaty satria resy ry zareo, satria nanota ry zareo dia niaiky ny fahotana izy dia nitomany izy dia tsy nahinan-kanina izy dia ny fahadianana. Zay no fitrangana eto, fanehoana le fihetsem-po anaty. Rehefa misy émotion be anao, malahelo be na ohatra zany na manenina be dia tsy mahinan-kanina dia mifahadianana, dia tsy mihinan-kanina zany dia mifahadianana. Zay ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany. Aka andininy maromaro tsika afa-tsika mahita hoe ohatr'izay foana ny fisehoany teo amin'ny zanak'Israely zany amin'ny tantara. Io fanehoana fisaonana, rehefa misaona izy malahelo dia mifahadianana, tsy mihinan-kanina. Ohatran'ny antsika hoe rehefa misy fahoriana zany dia ny atao dia mba tsy mahandro lena kisoso vorona fa mba ronako matsatsotsatso no hanina ho arahan'ny mpanan-karena, ny sasa mohanana fotsiny, ny sasa jesina sira zay satria malahelo ianao. Rehefa mibebaka, rehefa manetry tena dia tsy mihinana an'io, tsy te hinan-kanina, tsy mihinan-kanina satria zay le ao anatinao, tsy te hinan-kanina ianao dia mifahadianina ianao zany. Aka ohatra be maromaro tsika Samuela 2:12 Samuela 2:12 dia ny fona tamin'Andriamanitra ho an'ny zaza Davida ka ny fahadianana no nynody izy dia nandry tamin'ny tany nandritry ny alina. Tsakatsaka tamin'ny Batseba izy bevoky Batseba, teraky Batseba dia tenen'ny Natana hoe enao mihitsy le diso nanota ianao nanao an'io. Dia teraky Batseba dia narary le zaza. Dia io ny fona tamin'Andriamanitra ho an'ny zaza Davida dia ny fahadianana hoe maninona le zaza, malahelo mafy izy zany, maninona le zaza no marary nefa zany nanao antsoina. Avy eo gaga mihitsy ny olona hoe rehefa maty le zaza hoe taty amin'izay ny kaly be ozy izy Davida fa aloha amin'izay hihinana. Dia ny olona ozy izy tokony amin'iny vao malahelo tsy mahinan-kanina ianao indray iny vao mihinana dia inona tsony moa ny azoko atao zanga afaka ampiverina azy fa hoe taty ihany le kaly. Zay mihitsy lazainy Davida. Samuela 1:17 haitsika tsara ty ihany. Toy izany ny fanaony Elikana isa-taona rehefa niakatra ho any amin'ny tranon'ny Tompo ihany, ary toy izany nanorosoren'ny rafiny aniana ka nitomany izy sady tsy nety mihinan-kanina. Raha ataontsika amin'ny teny hafa zany dia ny fahadianana izy dia mivavaka amin'Andriamanitra foana izy, mangataka mba meo zaza fa mijaly be. Dia hitanareo ny tantarany toy tantara, hitany Elizy miteniteny dia ozy mamo angambo ty olona ty. Dia teo izy nitantara hoe tsy mama fa malahelo satria tsy niteraka dia analan'le rafiko foana dia mangataka amin'Andriamanitra. Fa tsy nanao vavaka fifadikanana akory ihany raha io, fa no le alahelony dia nitomany izy dia tsy nety nihinan-kanina ary nangataka tamin'Andriamanitra. Ohatr'izay koa ny Davida teo,
ao fanehoana ivelany fihetseham-po anatiny nataon'ny zanak'Israely tamin'izany. Samoela voalohany toko faraky amin'ny telopolo andininy fahatelo amby folo. Ary nentiny taolany ka naleviny tao ambany azo tamarisika tao Jabesy, de ny fahadianina fotoana izy nandevina malahelo misaona, de tsy ninakanina fahadianina zay. Samoela faharoa toko voalohany andininy faharoa amby folo. Ny saona sy ny tomany ary ny fahadianina izy ireo. Tanareo zava-dehibe le fihetseham-po anatiny de misaona izy, mitomany izy, satria maty Davida sy Jonathan. Davida iray, Saul sy Jonathan zanany, de Davida no mitomany misaona. Fa ny zava-dehibe voalohany resehany foana de misaona aloha de mitomany, de vokatr'izay izy de tsy mahinakanina, de ny fahadianina zany. Ny saona sy ny tomany ary ny fahadianina izy ireo mandra-paharivany andro noho ny amin'ny Saoly sy Jonathan zanany sy ny olon'ny tompo ary ny taranak'Israely, satria lavitsabatra ireny. Samoela voalohany toko fafito maka be de be mihitsy ny satria zay le principe biblique leo mihitsy nareo androany. Samoela voalohany toko fafito andininy fahaenina. De nivory tany Mizpa izy ary nanovy rano ka nandraraka zany teo anatrehan'ny tompo, sady ny fahadianina nandritra io andro io ka miteny hoe efa nanota tamin'ny tompo isika, ary ny tsara ny zanak'Israely tany Mizpa i Samoela. De tokoa zany fibebahana fitranganyity hoe nanovy rano de nandraraka azy fibebahana io de fahadianina izy. Zay profony ty hoe efa nanota tamin'ny tompo isika. Jona ty foana ndraisin'ny olona rehefa andray zavatra hafa izy, fa andovaka itsika kely izy. Jona toko fahatelo azahoantsika le fandehany tsara. De nanomboka nandeha lalana andray andro tao an-tanàny Jona ka nanambara hoe rehefa afaka 7 andro de horavany Ninive. Zay ny toriteny nataon'ny Jona, satria Jona kamo be zany itorenin'reto asirianina reto, satria reto tena mpamon'olona, olona ratsy, de tsy tiany Jona ny avovonjy azy. De lefa nitsoka izy aloha de naverina telo ny trondro, de naverina tany de nanao am'izay zany, fa nanao alasa fay fotsiny hoe afaka 7 andro de ravany Ninive. Iny ataonareo fa naomby le izy, satria ny tompony manome fifibebahana. De ninon'Andriamanitra mponina tao Ninive. Jereo tsara fa io foana ny voalohany aloha. Ninon'Andriamanitra mponina tao Ninive ka niantso fifadian-kanina, sady ny tambo filamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Noho ny efa ren'ny mpanjaka Ninive zany de nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjo amboniny, de ny sarina lamba fisaonana izy ka nipetraka tamin'ny laveniny. Jereo ireny le zany fanao zany de fanao mihitsy ny rehefa tena faran'izay malahelo ianao hoe ho faty ho ringana ny firenena, de malahelo matahotra misaona le mpanjakana le olona, de io tafilamba fisaorana mipetraka tamin'ny lavenina. Zay aloha zany nanehoana ny fihetseham-pony hoe zay ny nanehoana ny fihetseham-pony hoe malahelo matahotra izy ary mino izy hoe tena ho andrava tokoa Andriamanitra. Zay ny fototra miainga amin'ny finoany de miditra amin'ny fihetseham-pony, de zay vao ny ataony finoana nino an'Andriamanitra izy hoe horavana ny Ninive. Ny fihetseham-pony nalahelo solosaona izy ary nanenina sy mibebaka, ary ny zavatra nataony de nitafilamba fisaonana de mipetraka tamin'ny lavenina ary ny fahadianina. Nitoyany ary araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka de nasaina antsoina sy nambara manerana Ninive hoe aza vela nisy anendrianina akory na olona na biby fiompy de ny ondry amanosy sy ny omby, eny aza vela isy hinana na isotro rano akory reo, fa aoka samy sarina lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy, ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ireo, ary aoka samy afoy ny lalan-dratsy sy ny herisetra fanao ny tanany avy izy rehetra, fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka tsy ka hanenina ary ala amin'ny fahatezera mirehatra mba tsy halandritratsika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny elany amin'ny lalan-dratsiny, de nanenina izy le amin'ny loza zay nolazainy amelezana azy ka tsy nataony izany. Tanareo hatramin'ny alika vo mafy mihitsy ny gosby raha teto, ny fahadianina tsy mahazo mihinan-kanina hatramin'ny alika.
de jereo tsara fa io foana ny tenen'ny olona amiko hoe ary faly a nory zareo fadianina de navelan'Andriamanitra vandova kitsika tsara ny Baiboly ary rehefa hitan'Andriamanitra nataon'ireo tamin'ny fadinianina de nanenina izy zay ve mivoasoratra io na tamin'ny lany amin'ny lalan-dratsiny fa le fifadikanina de fanehoana ivelany an'ilay fibebahana fakahazo ve tsika zay le izy fanehoana ivelana ny fibebahana no tsy nihinanany anina zay fanehoana ivelany amin'ny ao anaty io fa taoarina ny fahababona tamin'ny Babilôna zay vao nirongatra be ny fifadikana vita iny zany anyresantsika teo de mbola le fanjakana tokana fanjakana mizara roa fa rehefa tonga am'izay ny babo tany Babilôna ary zareo lasa tany Babilôna daholo ny Joda na ny Jiosy fokony Joda sy Benjamina ny avaratra moa tsy hitatsony ny aleha mandrak'androany de zay vao nirongatra be ny fifadikana ao anaty Baiboly ny tena ahitana fifadikana ao anaty Baiboly a de reto boky tany Babilôna sy ny taoarinany a bokin'ny Daniel, bokin'ny Ezra, bokin'ny Nehemia, reny Ezra sy Nehemia tamin'ny fiverenana avy amin'ny Babilôna, Zefa nisy agay fiverenana tamin'ny Babilôna, Zakary sy Malakia mpanjaka farany efa miverina avy amin'ny Babilôna ary zareo, izay vao nirongatra be ny fifadikana ary zay vao be de be ny resaka fifadikana ao anaty Baiboly. Ilazontsika zay. Satria inona ny antony? Mazava ho azy no ny dindo napetraka ny Babilôniana satria ohatra ny fivavahana rehetra, ny fivavahan'ny Babilôniana koa de mifadianina matetika. De hitan'ny zanak'Israely zay hoe mahomby le fifadikanina de nataony koa. De zay zay vao tena ny fadianina. Mila azontsika zany. Manomboka amin'tsisy izy aloha aty amin'ny lalàna, de nisy izy ao am-pitsara, de nisy betsaka izy fanehoana ny ivelany aty amin'ny mpanjaka, de rehefa miverina avy amin'ny Babilôna zay vao feno fifadikanina no ny dindo napetraky ny Babilôniana. Ohatra Estera toko faefatra andiny fahenina amby folo. Mila azontsika ny fomba fanoratra Estera fa tsisy anarana, tsisy hoe Andriamanitra akory ao. Sy antorisy manao zany, tsisy Andriamanitra akory ao. Tsisy hoe mivavaka ao. Fa inona ny zavatra misy rehefa mafy be hoe tsy maintsy hiditra eo amin'ny mpanjaka Estera, hifona ao amin'ny vahoaka satria ho tedaviny amama ho vonona ny jiosy rehetrarehetra. De ozy Estera hoe mandehana ary kavorio ny jiosy rehetra izay hita eto Sosana, mifadianina no ny ampy ka aza mihinana na misotro mandritry ny atelona na andro na alina. Izaho sy ny mpanompo vavy koa de hifady toy izany ary amin'izay no hidirako ao amin'ny mpanjaka na de tsy araky ny lalàna azy ka raha toka maty a de maty. De eto mazava ho azy tsisy Andriamanitra ao amin'ny Estera, tsisy hoe mivavaka ao amin'ny Estera, fa nidika le hoe mifady ihany mandritra ny 3 andro sy 3 alina de hoe mivavahana eto ambavaka fa hiditra ao amin'ny mpanjaka nefa ny tsy nahazo alalana io tsy araky ny lalàna, tsy araky ny lalàna ny idirany ao fa hiditra ao izy hifona ho an'ny firenena angataka hoe aza vonona ny jiosy. Zay tany vao nirongatra io ny Estera tamin'ny andro persiana, zany hoe efa nisy ny olona niverina tany Jerosalema, fa nisy mbola nijanona tany Babilôna, de reto ary tany Persa, tany Sosana mihitsy reto satria efa resin'ny persiana ny Babilôniana tamin'io. Daniel toko fasivy andiny fahatelo. Tamin'ny taona voalohany nanjakany iza Daniel de nalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantariny tenin'ny tompony Jeremia mpaminany fa afaka 70 taona no tapitra mifaravany Jerosalema, de nitodika tamin'Andriamanitra tomba mba hitady zay hivavahana sy hifonana amin'ny tena tanjona de hivavaka sy hifonana fa amin'ny fifadikanina sy ny lamba fisaonana ary ny laveny. Tanareo mipetraka foana le izy fa aty izy zay vao tena miaraka tsara ny vavaka sy fifadikanina tamin'ny fiverenana avy any Babilôna zany. Nehemia toko fasivy andiny fahatelo. Tamin'ny andro faefatra ambin'ny folo tamin'izany volan'izany de niangona ny zanak'Israely sady nifady anina ny samy nanao akanjo fisaonana sy niostany de nivavaka tamin'ny tompo
tamin'ny olona afa firenena niavaka tamin'ny olona afa firenena rehetra ny taran'ny Israely ary nitsangana ka nieky ny fahotany sy ny eloky ny razana. Io zany zava-dehibe dia le fifonana ho an'ny fahotany sy ny elony io ny tantarainy amin'ny miatoko fasivy fa nifadianina ry zareo tamin'io efa vita efa verina ry zareo fa efa nangana ny mandan'i Jerosalema ny amin'io. Zakaria dia eto Zakaria amin'izay moa zany izy nanomboka nametraka mihitsy hoe misy andro reto andro be dehibe reto dia andro ifadian'ny jiosianina mandraka androany dia manao andreo izy. Zakaria 9:7-10. Izao no lazain'Andriamanitra tompon'izao rehetra zao: ny fifadikanina amin'ny volana faha-efatra, ny fifadikanina amin'ny volana faha-dimy, ny fifadikanina amin'ny volana faha-fito ary fifadikanina amin'ny volana faha-folo dia samy ho tonga fifaliana sy firavoravoana ary taona mahafinaritra avokoa ho an'ny taranaka Joda fa aoka ianareo ty famarinana sy fiadanana. Tanareo zany efa fanao ny zanak'Israely volana faha-efatra, volana faha-dimy, volana faha-fito, volana faha-folo fadianina foana ry zareo. Tena fanao be mihitsy le izy rehefa taty amin'ny taorinan'ny fahababoana tany Babilôna. Dia io ny hita raha tonga hatramin'ny andron'ny Jesoa Kristy. Io tamin'ny fiverenana tamin'ny Babilôna zany no dia tamin'io koa ny forona ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Ezra dia anisan'ny mpanoradalàna voalohany. Rehefa babo tany Babilôna ny zanak'Israely na babo azy tany dia noho ny fanimpotsampy fa afaka fahitateraka amin'ny fanimpotsampy ny zanak'Israely verina avy amin'ny Babilôna mandraka androany tsy manompotsampy zany tsony ny zanak'Israely fa ny olany dia lasa religiosité sy legalisme. Any hoe niezaka manara-dalàna fatantsika fariseo sy mpanoradalàna. Zay indray ny fahotany zany fa tsy manomposampy tsony ry zareo. Dia ty misy fariseo anankiray mpanoradalàna Luka 7:20 milaza tsara hoe natateraka ny fanaony jiosy izy. Luka 7:20 tadidinareo le fanohanana taon'i Jesoa Kristy hoe misy mpanoradalàna sy mpamoretra isan'ny mivavaka ry zareo. Dia le mpamoretra riariana mitehitratra hoe mamindrafo ambiko fampanota fa le mpamoretra ry aloha mizesta be mihitsy dia ozy izy hoe mifady an'ny indro isan-kerinandro tena vitako mihitsy fanaoko mihitsy zavatra fanaony jiosy fady an'ny indro isan-kerinandro mandona ampafolon'izay azoko rehetra. Zay resaka fifadikanina ty amin'ny filazantsara. Fa misy koa ny fifadikanina tsina any hoe tsy resaka hoe fanehoanany ao anatina resaka hoe fivavahana fa noho ny zava-misy. Exodosy 4:7-20. Exodosy 4:7-20 hoe ary teo amin'ny tombo 7 andro sy 7 alina izy Mosesy io sady tsy nihinan-kanina na ny sotro rano ary ny soratan'ny tompo tamin'ny vato fisaka ny tenin'ny fanekena dia ny teny folo dekalogue teny folo zay le dity folo. Azitsika avy nilaza tamin'ny vahoaka zay Mosesy hoe reto avy ny dity folo dia natsony amin'izay Mosesy hoe alaova reketiko anaty tablety io lalàna io ka mikary ianao aty fanamboatra tablety ho anao dia manamboatra tablety tsy moramora 7 andro 7 alina zay vao charge le tablety vita tsara daholo ny mise à jour rehetrarehetra dia zay vao nomena dia niandro teo fotsiny Mosesy teo atendrombohatra dia tsy nihinan-kanina izy nandritra ny 7 andro 7 alina. Lazainy tsara koa zay amin'ny Deutéronomie 7:7 le teo ihany ny tantarainy averin'ny teneny eto raha niakatra tao atendrombohatra andray ny vato fisaka dia ny vato fisaka zay nisy mifanekena nataon'ny tompo taminareo ka nitoetra 7 andro 7 alina tao atendrombohatra sady tsy nihinan-kanina na sotro rano akory. Gany atendrombohatra rery ianao reriny ao miandry an'Andriamanitra ianao anoratra n'le tablety dia miandry eo ianao dia tsy nihinan-kanina izy zany 7 andro 7 alina fa tsy hoe mivavaka be izy akory dia zay vao nomen'Andriamanitra le anina fa izy irery tany atendrombohatra natonga anazy tsy nihinana na ny sotro. Eli koa mpanjaka voalohany 7:15 dia nifoy izy ka nihinana sy ny sotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany aniny zany 7 andro sy 7 alina ho any Eureba tendrombohitr'Andriamanitra. Eli koa zany nandritra ny 7 andro sy 7 alina tsy nihinana fa nihinan-kanina izy aloha foazin'Andriamanitra izy aloha zany dia nomeny hoe ty hoany ty foazy le anjembo plutôt
hoany ty de ninana an'io izy a de rehefa ninana izy de iny netiny nandeha andritra ny 7 alina satria nandeha foana izy andritra ny 7 alina de tsy ninakanina fa tsy hoe inona akory de raha hitantsika teo Mosesy a 7 alina Eli 7 alina fa Matiotoko faefatra koa andiny faharoa de mila vakitsika tsara mila haitsika tsara mamaky azy ary Jesoa netiny fanahaka ny tany efitra mbany inona mba hifadianina no mba alainy devoly fanahy ka satria izy any tany efitra de ny fahadianina 7 alina izy ka noho ny afaka zany de nona inona no hoaninao any any efitra tsisy ninina any fasika any any fa ny antony andehanany any tsy andeha hifadianina akory fa andeha ho alainy devoly fanahy ao vetsika zany atao hoe mamaky baiboly fa tsy ninakanina izy 7 andro sy 7 alina ina dikany 7 ao anaty baiboly vezivezy tany any efitra nandritra ny 7 taona ny zanak'Israely teny foana ny 7 rehefa manao apokalipsy de efa lazaiko ny efatra de milaza ny zao tontolo zao ny tany zavaboarin'Andriamanitra rehefa mpina folo izy de betsaka fa ety am'izao tontolo zao ny ahitana fahoriana de fahoriana zany ny dikan'ny 7 a test épreuve zany fakana fanahy zany dikan'ny 7 ao anaty baiboly de ohatr'izany reo de raha mila mijery am'izay tsika mamaky baiboly io ka toko fasivy andiny 7 ka 5 raha mbola mivavaka izy de niova ny toetry ny tarehiny ary fitafiny de tonga fotsy sady mamirapiratra itsika ny tantara niovan'ny Jesoa tarehy teny tendrombohitra ary indrony Israelany resaka taminy de Mosesy Eli izay se tamboninahitra ka nilazan'ny fialany zay efa ho tanteraka ny Jerosalema ao Mosesy naka lalàna tany tendrombohitra Oreba 7 andro sy 7 alina Eli nandeha naka ny Oreba andeha tongotra 7 andro sy 7 alina Jesoa ny fadianina tany any efitra 7 andro sy 7 alina ireo niverina ny eona teto Mosesy zany efa foviana ny maty Eli moa zany niakatra tamin'ny kalesy hafa de miseho eto zavatra exception eto ambon'ny tany tsisy possible zany tsy mitranga zany eto ambon'ny tany hoe maty miverina fa io mitranga inona ny antony ilaza hoe ny fialana any hoe ny fahafatesan'i Jesoa Kristy zany jereo tsara io teny hoe fialana io filaitsika io rehefa avy eo a ny fialana zay ho efa ho tanteraka any Jerosalema fahafatesany zany lazainy eto zay ary rehefa hisaraka tamin'ireo de ho petera tamin'i Jesoa tompoko tsara raha mitoetra eto sika ary aoko zay namboatra tranolay eto ndray ho anao ndray ho amin'ny Mosesy ray any Eli nefa tsy fantan'izay nylazainy ary raha mbola niteny zany izy de nisy rahona anseho nanarina azy ireo ary raha niditra tao anatin'ny rahoan'ireo de raiky tahotra ireo mpianatra telo lahy ary nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity no zanako voafidiko izy no enoy i petera zany nieritreritra hoe ndao ranga dao tsika anao tranolay eto de miara-mipetraka eto daholo tsika de mba mafinaritra be zany Jesoa mamirapiratra Eli Mosesy miaraka ndao hipetraka eto tsika ozy Andriamanitra hoe no Jesoa Kristy any ny zanako voafidiko de izy nenona fa i Mosesy ny lalàna de manambara ny Jesoa Kristy Eli mpaminany manambara ny Jesoa Kristy manambara ny fialany Jesoa Kristy fa ny tena mila jerena rehefa mamaky baiboly de Jesoa Kristy io ihany nenona satria manambara an'ireo Eli sy Mosesy zay ny antony nipitrany zay le antony fifadikan'ny 7 andro sy 7 alina olona spesial reo telo reo ihany spesial eto ambon'ny tany fa am'ireo telo reo a de Jesoa ihany ny zanak'Andriamanitra voafidy de izy ihany nenona mihoatra n'le anankiroa fakazo ve tsika fa tsy hoe zaka Jesoa sy nanao an'izany de mila manao an'izany koa tsika de fifadikanina tsy na koa ao anaty baiboly a de Paoly
Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fahadimy. Fa ny amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenana eo mpanompon'Andriamanitra zahay. Inona ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra? Ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra dia olona mahay mazia, olona manana voninahitra miraratra tsara mba tahian Jesosy, mpanan-karena tsara sy ny milamina be fiainana. Zany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra. Fa ny definition mpanompon'Andriamanitra araka amin'ny Paoly dia ozy izy hoe amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenana eo mpanompon'Andriamanitra izahay. Inavy manana faharetana amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitatory, amin'ny fifadian-kanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny fahamorapo, amin'ny famoram-panasy ny toy ny rehetrarehetra. Mbola ianarantsika zany ny orina. Zany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra ho amin'ny Paoly, manana faharetana amin'ireo zavatra mafy ireo. Dia eto ny mila azontsika fisasarana, satria Paoly hitantsika nandeha foana any mpandehanana any izy dia maninona? Tsy mahita tory, tsy hoe manao veillée de prière foana izy. Mamaky Baiboly atsika fa tsy miteny hoe aza manao veillée de prière, tsy mbola zay koa thème atsika eto. Fa tsy mahita tory izy satria be loatra ny asany, be loatra zavatra ataony, manahirana loatra zavatra misy rehetrarehetra dia tsy mahita tory izy. Amin'ny fifadian-kanina tsy hoe manao alim-bavaka sy fadiana izy, fa tsy afaka misakafo izy satria fahorenany ny ainany, akapoka, fatorana, tabataba, fisasarana, asa mafy ny nataony. Zany mpanompon'Andriamanitra, tsy afaka mihinan-kanina. Io ny resaka fifadian-kanina ao anaty epistily, fa tsy misy resaka fifadian-kanina mihitsy ny epistily. Ao tsika, tsisy resaka fifadian-kanina ny lalàna. Misy fifadian-kanina kely amin'ny voalohany fanehonany ao anaty. Rongatra be izy aorinan'ny fahababona tamin'ny Babilôna. Mbola voatany izy taty amin'ny filazantsara. Fa ny epistily izay ho an'ny kristianina dia tsisy miteny mihitsy ny ao hoe mifadiana, mivavaha manaovana izao rehetrarehetra ao voalaza ao amin'ny epistily, fa tsy misy mihitsy ao hoe mifadiana, naray azy, naray azy. Zay ny atao hoe principe biblique. Ka ny principe biblique zany dia zao hoe ny Baiboly manontolo mihitsy no miresaka azy. Pentatioka, Testamenta Taloha, filazantsara, epistily. Zay ny principe biblique. Fa ny fifadian-kanina tsisy any amin'ny lalàna, tsisy any amin'ny epistily. Rehefa tsy zay izy io, raha ohatra izy ka boky ray fotsiny no miresaka azy, na testamenta ray fotsiny hoe taloha fotsiny no miresaka azy dia zay ny antsoina hoe modalité culturelle, resaka ara-kolotsaina fotsiny, fa tsy principe biblique. Raha mamaky Baiboly tsika zany dia zany ny atao hoe fifadian-kanina. Ohatran'ny sabata, maninona no? Zao tsika rehefa sabata ny andro, maninona tsika ny mihina-kisoa? Nefa voasoratra any amin'ny lalàna ny kisoa, satria tsisy resaka fihinana-kisoa mihitsy aty amin'ny epistily. Tsy milaza mihitsy Paoly hoe aza mihina-kisoa. Mbola hitantsika eo ara ny zavatra resahan'ny Paoly momba sakafo aty amin'ny testamenta vaovao, aty amin'ny epistily rehefa avy eo.